fiombona be ny ampanjaka sy zanak'Andriana eto Madagasikara izay tarihako ancien révérend docteur Andriana Rabagovela dia voalohany manameloka ireo nandoro ny rovan'Antananarivo misy ny lapamanjaka miadana satria tamin'ny fanadihadiana dia hita fa lasantsy kérosène no nandorona ny ireo manjaka miadana ity ka tokony sokafana indray zany ny fitsarana ho an'izay nandoro izany ary tokony melohana. Faharoa, ny lapamanjaka miadana, lapan'Antananarivo misy ny lapan'Antananarivo miadana, ny rovan'Antananarivo dia lapan'ampanjaka ka amin'ny fanarenana ny rova dia tokony ho averina amin'izay rova izay izy misy lapan'ampanjaka fa tsy musée mihitsy, musée. Fahatelo, manao sosokevitra izay fa ny ampafolo ny teti-bola mpanjakana dia tokony atokana ho an'ny fanarenana ny rovan'Antananarivo misy ny lapamanjaka miadana sy ireo rova mpanjaka manerana Madagasikara. Ary fahaefatra, tonga eo amin'ny kiondalana ny raharaham-pirenena isika izao. Izay dia mahita fa ny rafitra républicaine laïque démocratique izay nampidirin'ny mpanjanatany frantsay Jacques Foccart tany Afrika sy teto Madagasikara dia nentina nanapotehana ny soatoavana sy ny kolontsaina malagasy, nentina nampahantrana ny 20 isanjaton'ny malagasy, nentina nandrobana ny harem-pirenena mba ho lasa ny vahiny ary nentina ihany koa nampiadiana ny samy malagasy. Ka ny vahaolana maharitra ho an'ny Madagasikara dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana rafim-piarahamonina vaovao ary lalam-panorenana vaovao manaja n'Andriamanitra Andriananahary ary manaja ny soatoavana sy ny kolontsaina maha-malagasy antsika ary farany manaja an'i Jesosy Kristy mpanjaka mpanjaka sy tompony. Izay no afatra ampitainay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa dia mitaona ny FFKM, mitaona ny malagasy rehetra, mitaona ny tafika ary mitaona ny foko rehetra manerana ny nosy mba samy mijoro satria ny rovan'Antananarivo misy ny lapan'ny manjaka miadana dia mariky ny fiandrianam-pirenena, mariky ny fahaleovan-tenam-pirenena ary marika ny firaisam-pirenena. Ka ny fanarenana rovan'ny manjaka miadana dia tena zava-dehibe ary tokony atao lahara-pahamena eto amin'ny tantaran'ny firenena. Fantanana tompoko hoe rehefa misy zavatra ohatr'izao nareo fa tena miresaka izay zavatra izay raha tsy ny fankalazana mainy rova eo ihany koa ny ohatra hoe journal iny vaovao antsika gazety vaovao rehefa misy an'ireny hoe taom-baovao malagasy mifanohitra moa zay nareo vao miteny an'izany tamin'ny andavanandro tsy miteny foana zay, miteny foana raha afaka mijery tsika amin'ny site web hoe Fanjakana Madagasikara. Siro manana accès ny site web? Facebook no resaka foana amin'ny gazety efa nisy 17 ny ny lahatsoratra navokaka amin'ny gazety hatramin'izay. Sady misy fantaniana. Afaka rappelenao kely ny tantara dia oviana ny namboarina ny rova dia izy mpanjaka efa mifanesika. Ny rovan'Antananarivo zany dia efa tamin'ny andron'ny mpanjaka Andrianjaka, fa tamin'ny taona 1910 ny fasan'ny mpanjaka Andrianjaka moa zany dia ato Atsinananato amin'ilay fito miandalana. Dia nanomboka tamin'ny andron'ny mpanjaka Andrianjaka 1910 zany ka hatramin'ny fahaenina amby 7 sy 19 no nisy ny mpanjaka teto. Marihana fa ny mpanjaka zany dia ray aman-dreny eo amin'ny firenena. Hoe dada sy neny ray aman-dreny eo an-trano. Dia ny mpanjaka zany ray aman-dreny eo amin'ny firenena. Ireo no tena ray aman-dreny. Ka izay dia mahita zany fa ny fametrahana ny fanjakana Madagasikara, fanjakana mankatoa an'Andriamanitra, mankatoa soatoavana sy ny kolontsaina malagasy, izay no vahaolana ho an'ny firenena.